isan-jato fa misany ihany koa tsy mba nanapo mihitsy ireo tafiditra ao anatin'ny fomba fitenitsika amin'ny andavanandro ireo karazana teny kely na morsa kely izay miparitaka be amin'izao fotoana izao tsy mba ampiasana zava-vocabulaire nadalanareo zava-mihitsiny indrindra moa amin'ity Facebook ty dia vao maika rehefa misy zavatra tiana horesahana dia ampiasana foana reto morsa reto tsy ho lava fanazavana fa ilay ngamany ireo ohatra sy ireo zavatra karazana miteny tena fampiasako hoeto koa hitatasiana aminareo androany dia ezaka jerentsika koa hoe avitaiza ny tomboan'le teny kely misy sasany amin'ireo tena tsy fantatro mihitsy dia mila fanampiana fanembisana zay koa ny fampiresantsika kely ato anaty commentaire ato ndao ary laharana fahavolo foza be na foza orana na foza efatra ambin'ny folo taona na dimy ambin'ny folo taona taona inona moa zany tasy hoe calculeko vetivetika tany ianao zato tany koko be tsika rehetrarehetra avy anao zato asy ianareo raha natadidy fa avy be mihitsy ny orana tamin'izany fotoana ny orana moa zany mazava hoatsy novembre décembre raha tsy mitete foana dia mitobaka be mihitsy tamin'izany ny raha miteny tanimbary dia tsy vita ny eny tanimbary fotsiny efa ny ana alina rehetrarehetra ny elakelatrano rehetrarehetra ny voaka daholo ny maloto rehetrarehetra dia anisan'ny maloto ny voaka tamin'izany biby anankiray izay mbola tsy fahitako hatramin'izay ny ainako fa nahagaga anahy mihitsy fa maninona tamin'ny vaninandro io vao nahitako an'ireny karazana biby ireny dia tsinona izany efa ny fozaorana na ny hoe crevette d'eau douce inona ry ty ho lalitra eo amin'ny tapiandro kio na variana be mihitsy nahita an'ireny karazana biby ireny fotry ny tonga dia nitobaka be pary magie tabiko izany hoe hoay izany izy na mandeha eny amin'ny tanimbary fotsiny any ianao dia mandray ao anaty rano ohatrao dia mety mahazo sabo ray tanana eo ianao dia ilay izy afaka hohanina soamatsara fa ilay na aloto satria misy ankizy maka anazy dia anaty balina dia mivarotra anazy amin'ny kapoaka 500 ariary dia efa nahazo ray kapoaka be an'ireny fozaorana ireny dia tamin'izay ihany koa ny momany resaka finday satria namoaka karazana finday maro isan-karazany ireo karazana tambazotra rehetrarehetra nisy teto amin'ny tanàna tamin'izany vao nanomboka hoe anana izany finday izany ny olona rehetrarehetra na ny mantra na ny mpanan-karena ny finday tamin'ny andro dia niantsona sy nandefasana mesazy ihany fa tsy ohatrany ianareo amin'izao hoe afaka anaovana Facebook, TikTok, Instagram. Telefonako izao tamin'izany telefona polipolika ZTE toy tao anatina epoka anankiray ohatr'izao mantsy ilay bosan'le telefona teny an-tsena sy mifidy bosan'ilay biby sady namokatra ny bobaka be raha teny tanàna dia izay nahatonga an'ilay hoe izay telefona mora sy be mpanana sy zavatra rehetra be mpanana na akanjo na lamody io dia lasa hoe fozaorana na foza be na foza fotsiny filazana anazy laharana fahazivy mandeha ny mandeha na mandeha ny mandady natabatra tao anatina morsa anankiray ireo morsa roa samihafa ireo ny fanontaniako anolisana izany ny afaka vadilisana anaty commentaire mitovy ihany fe ny mandeha ny mandeha sy ny mandeha ny mandady no anolisana sa samy manana dikany raha ho anahy manokana zao ny mandeha ny mandeha fomba fampiasako an'iny morsa iny ao anatina relation an'olon-droa dia rehefa mba te-antany manao ahoana kiny mandeha ny mandeha izany hoe andala fakanisana any amina zavatra milay fiheverako anazy tena anao anaty commentaire ohatra ny ahoana ny anolisana ny fampiasanisana an'ilay mandeha ny mandeha za manokana tsy dia mampiasa ny mandeha ny mandady ohatra ny hoe freestyle rehefa tena hoe mandeha ny mandeha mandeha ny mandady mandeha mandeha ny mandeha mandeha tsy mampimesy laharana fahavalo resaka misy volombava nahoana moa ny resaka natao hoe misy volombava raha ohatra ny fanazavana tsotsotra momba n'ity morsa anankiray ity zany ohatra ny ahoana ny fiheveranareo zany hoe etra misy volombava zany etra misy volombava malaza andreto ambony tany dia Andriamanitra Jesosy Père Noël indreo zany olona misy famatorana marina ka rehefa mikotsipa ohatra ka tena hoe vokatry ny fonao sy sentiment anao miresaka izay lazainao aminy hoe vadina ianao maraina vady dia asianao kely hoe resaka misy volombava resaka matotra dia resaka resahanao iny kosa aloha tsy adina hevitra fa iny haiko tsara mihitsy ny dika c'est le mot qui a du barre laharana fahavalo inona kiny dirako fa tsy tsara mihatra nefa le tena mandeha ny mandeha dia hoe inona kiny dirako nareo le miaraka mitare ambony ambany voalohany very fa bandy amin'ny taty aminay izay no mitondra anazy bandy aveneno zato ihany ny bandy io aikay tanatina film gasy no nitomboany izany hoe inona kiny dirako inona le film gasy izay hatramin'izao dia mbola mystère mba teneno anao anaty commentaire hoe azafady hoe inona le film gasy misy ale inona kiny dirako izao anisany tena nyteny tavoalohany mihitsy hoe inona kiza fiteny foza be anareo za nareo fandraiky foza efa mampiasa le morsa fa taty arina anisany tena mahafinaritra anahy ny mamoaka ny morsa anankiray iny efa misy anretanareo leo dia olona mitsikilokilo amin'ny fiainanao reny dia olona ohatra ny hoe somary miteniteny manisinisy tsikitsikipangitra kely nareo hoe tsy tena mahita hoe fa ohatra ny hoe misy ery hafa miafina voaka zany efa renareo rehefa le izy le tapasika be iny fa nanana fotsiny fehezanteny am'le hoe inona kiny dirako
manomboka eto dia anisan'ny tena nampirongatra be an'ireto karazana morse reto dia tsika eto amin'ny Facebook ihany. Io zany misy zavatra miparitaka ka sendra azony zala amin'ny Facebook tsy mamela marary fa dia kasa teny fampiasa amin'ny andavanandro. Laharana fahaenina. Za moa zany tsy miteny intsony fa tonga dia malahelo be. Iny morse anankiray iny zao na ohatra ataonao ohatra an'ilay expression faciale anao rehefa miteny an'ilay hoe inona kinidirako dia tsy mety mihitsiny. Za moa zany tsy miteny intsony fa tonga dia malahelo be. Iny tantara anankiray iny dia tamin'isan'ilay tovolahy anankiray izay voaroroy tao anatin'ny nahafatesan'ny olon-tiny tamin'izy natao interview dia nandatsaka kely an'iny morse iny izy raha fahazahoako anazy sy nieritreretiny mihitsy ho lasa morse izy aty aoriana dia efa misy zavatra tiantsika ho lazaina iny ka raha tena hoe tapina dômy tsy mahita razaina intsony ny tena amin'io fitondranomaso. Za moa zany tsy miteny intsony fa tonga dia malahelo be. Laharana fahadimy. Oera tsy maintsy mandeha. Io oera tsy maintsy mandeha dia mbola mampisalasala anao hoe iny olona anankiray iny ve tena namorona anazy satria ohatran'ny rehefa morse efa tamoloha ihany ilay izy fa ny zavatra sûr aloha zany ilay vehivavy izay tena hoe nasongadina sy nampiroboroba izay fomba fitenenana izay. Nahitako anazy voalohany tamin'izaho nanomboka nanao an'ity flash tamin'ny vidéo ity fa tamin'izaho mbola tsy nalaza be dia ny zavatra ataony seho an'ireo karazana firavaka an'izy karazana ramanitra ny akanjony mampiseho ny arenany zany izy arahany an'ilay fehezanteny kely oera tsy maintsy mandeha zesika zany tsy maintsy mandeha tsy maintsy tantaraina zany izy dia taty aoriana zay dia mizarazara vola an'izay olona rehetra miditra ao anatin'ny association any dia be mihitsy ny zavatra oerany tsika zao efa 73,000 abonnés zao vehivavy jean miteraka kambany efatra ny zanako za zao information tsy dia ilainareo ato anatin'ity vidéo ity fa ny oera tsy maintsy mandeha. Laharana fahaefatra. Sarlena ngasany gasy ny tantara kely Sarlena Zangiafy dia ilova kely izay nanentana tao anatin'ny resaka coronavirus zany miaksa ohatra hoe mba nanao fanentanany anisan'ny nafinaritra be ny fomba fanentanany zany kozina matasika kely tany avadika tany hoe nanantona ilay kozina dia somary migafigafy kely soatran'izany Charlène ny anaran'ilay kozina miparitaka be ilay izy TikTok, Facebook, dia film challenge anisan'ny tena mahafinaritra mampiasa anazy rehefa ilay misy an'ilay olona ilay manondratrona ao anaty fianakaviana na ohatra hoe misy an'ilay olona tonga tsy lereny na ilay olona ohatra somary misotasota amin'ny projet anao alefanao kely ny Sarlène Zangiafinao eny tsefatsefany. Laharana fahatelo. Zesika izay midika hoe efa tete zany misany hoe déborde loatra ilay resaka dia mety gagazo amin'io elany na hoe mety afaty alahy io zavatra io izy tsy maty ara-baky teny mety resaka idiran'ny lankizy izy dia zesika. Laharana faharoa. ahoana moky richery isany no iresahana momba ny morse atao Facebook raha ohatra ka tsy resahantsika ny tompony morse dia tsy izy izany fa Odio, dis-moi la Zatia. raha hotantsika misany dolo ny karazana morse rehetrarehetra izay navoakany ngamba ny spécial Zatia Rochette ity vidéo ity nataoko tato anatin'ity parenthèse ny morse ity ihany Zatia. Meolalana zasy ny fahamanjako mamotry ny fiainako ny tsirony zafady odio zahoako zestio teneno anaty commentaire ihany koa hoe inona ny morse ny Zatia Rochette isan'ny tena nanamarika anao sy tena fampiasanao sy tena tianao Mention spéciale. alohan'ny idirantsika amin'ny laharana voalohany dia mamela ahy ianareo andefa nireto Palme d'Or sy mention spéciale ho an'ireto morse izay tena anisan'ny ampiasaintsika ihany koa raha tsika hatrareo dia tsy mifanaraka amin'izay zavatra teneniko mihitsiny ny vavako mipetsipetsineo very tanteraka ny rasaky ny saina manolotra an'ireto mention spéciale ireny nasa ihany koa na dimile caméraman débutant be nanapotsitra teo amin'ilay hoe power ka mention spéciale ary ho an'ny Omboklati. Ton silence, ton. Ary ny voalohany. taorinana interview na télé zay nanao fanadadiny zareo tamin'ny olona rehetra izay hitany eny an-dalana eny ilay fantarina zany tamin'izany dia hoe ohatry ny ahoana ny recette fanaovana izany chocolat izany dia sendra naharamatoa mahafinaritra be anazy gasy tena tonga tao anatina délire tena misy mangazo tapika izany dia efa marana zavatra izay ianao ka petrapetraka tsara toy nyity vidéo ity ny zavatra iray tokony ho tereninao dia farananao an'ity morse anankiray izay anisan'ny tena malaza be ity